marikanareo eto satria andreo koa sekretera fanjakana eo anivon'ny ministèren'ny fiarovam-pirenena misahana ny gendarmerie firenena dia tsy eto toerana fa miaraka amin'ireo natory prime ministre mba mitahiraka any amin'ny faritra Anosy any. Manarak'izay koa mety ho gaga nareo hoe nakaiza ny commandeny gendarmerie firenena sy lehibe ny état-major général ny tafika malagasy dia mitovy amin'izay ihany koa ny kasikazy romy rahalahy manao iraka ny fanatanterahana famindram-pahefana tokony andraikitra maramila ihany koa any amin'ny renivohitry ny faritra Atsimo andrefana. Dia izahay no miatrika anareo eto hanatanteraka izao fanambarana izao. Ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana ho fanajana ny lalam-panorenana malagasy, ny mahatany tandalana sy ny didy fanapahana mitondra ny laharana 80 tsipika HCC tsipika D3 tamin'ny faha 20 ny volana May taona 2024 navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ho fanamafisana ny fanambarana rososina nataony mpitandro filaminana mifototra amin'ny fiarovana ny olona sy ny fananana ary ho fikatsahana ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny olo-pirenena malagasy tsy vaky volo. Izahay eto anivon'ny fianakaviam-ben'ny mpitandro ny filaminana dia manao izao fanambarana manaraka izao. Voalohany, samy saro-piaro amin'ity nosin-drazantsika ity ny olo-pirenena malagasy tsirairay noho ny fitiavan-tanindrazana ao aminy. Faharoa, amporosiana noho izany ny rehetra anaraka ny didy fanapahana voalaza eo ambony ka hampandefitra ny ampo ary anandratra avo ny fitiavan-tanindrazana sy ny fikatsahana ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Noho izany, tohizo ny fametrahana ny fifanarahana politika efa natomboka izay manaraka ny andininy faha 720 ao amin'ny didy fanapahana mitondra ny laharana faha 80 tsipika HCC tsipika D3 tamin'ny 20 ny volana May taona 2024 navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Fahatelo, raha sanatria ny vavaka ifandroritanareo mpanao politika ny famakina ny andininy tsirairay ao anatin'io didy fanapahana navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana io dia ho loza mitatao an'ity nosin-drazantsika ity izany ka ny fahavalo-pirenena no hahita tombontsoa amin'izany. Fahaefatra, noho izany dia mamporisika ny rehetra izay tomponantoka amin'izao savorovoro izay mitady ampikantso ny fiainam-pirenena izao izahay ato amin'ny fianakaviam-ben'ny mpitandro ny filaminana mba hahatongavanareo amin'ny fitadiavana vahaolana mahomby manaraka ny sotoavina sy ny kolotsaina malagasy mifanandrify amin'ny voalaza ao amin'ny savaranonando ny lalam-panorenantsika izay mbola manan-kery amin'izao fotoana izao. Zany dia ho tanterahana ao anatin'ny fehim-potoana no faritany ny fitarana avo momba ny lalam-panorenana araky ny voalaza ao amin'ny didy fanapahana izay navoakany. Fahadimy, raha tsy tanteraka izany dia hijoro ny fianakaviam-ben'ny mpitandro ny filaminana amin'ny maharorika farany azy ireo ho fanajana sy ho fampiharana ny voalaza ao amin'ny andininy faha 120 ao amin'ny lalam-panorenan'ny Repoblikan'i Madagasikara ary tsy hamela ny firenena ho latsaka ny katerena amin'ny fanaovana ny nosin-drazantsika ity takalonaina sy na ankivo. Ho an'ny tanindrazana natao teto Antananarivo ny andro ny androany faha 130 ny volana May taona 2024. Zay sy zay ny fanambarana tafikena nomena hery iny dia ambava homana
ampo mieritreritra. Mazava amintsika mpanao gazety angamba amin'izay dia tsy manam-panontanianareo fa ny masonareo no mijery anahy sady misaotra indrindra tonga nanoina ny antsonay mpitandro filaminana dia misaotra tompo dia veloma tompo. Roa telo aza atao lava. Eto dia samy tompon'andraikitra itsika rehetra na izay mpitandro filaminana na anareo mpanao gazety misy zavatra voalaza ao amin'io 19 ny lalam-panorenantsika io. Maniraka anareo hamaky azy fa ny amezako azy fotsiny dia raha mitohy ny ataoko hoe savorovoro ka tsy ahitavana vahaolana dia ho tafalatsaka amin'ny ataony vazaha hoe situation d'exception ny firenentsika. Izahay dia mbola manaja ny rafitra demokratika ka ny fahefana sivile no arahinay mpitandro filaminana dia izay no ataoko hoe fandraisana andraikitrinay sy fijoroanay eto anivon'ny mpitandro filaminana fa dia mahafantatra tsika rehetra inona ny tokony atao amin'izany, inona ny tombontsoa ary inona ny mety ho fatiantoka vokatrin'izay fahalasahantsika ao anatin'ny situation d'exception zay. Mialatsiny amintsika rehetra sao dia ataonareo hoe mampianatra andray ny tompon'andraikitra eto anivon'ny mpitandro filaminana. Itsika anatin'ny tefitrano ty dia sady mahay ny tenin-drazantsika zao ifandraisako amintsika rehetra zao no mahay ihany koa miteny sy mamaky ny teny faran'izay tsy hay fa dia miangavy anareo an-tanandro zahay ary ampanetrehitena fa dia ao anatin'ny aterineto ny lalam-panorenana dia sokafana io dia jerentsika le andinin'ny faha 20 dia vakitsika le izy dia azotsika raha ilaina zany situation d'exception zany dia faritany lalàna 1:20 tsipika aotra 1:20 dia miangavy anareo ihany koa mba mitady re tompo fahazazatra tolorana fotsiny fa izay no mahatonga antsika io misavorovoro foana zatra mitolorana fa tsy mitady zay ngamba ny vateny azoko omena anareo dia faritany lalàna 1:20 tsipika aotra 1:20 ny situation d'exception zay faritany andininy fa 1:20 ao amin'ny lalam-panorenantsika. La question en version française, s'il vous plaît.
Tsara raha nareo nijery anazy dia nareo ny mamakafaka anazy fa zay tononoko eto dia ho adikanareo vilana dia zay no mahatonga anahy manao fikarohantsika dia vita le izy satria ny situation d'exception zavatra falitany lalàna zany ny andininy fa raiky amby enimpolo koa dia faritany lalam-panorenany zany. L'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est d'être devant vous au sein du corps des journalistes pour vous faire part de notre position par rapport à cette crise. En tant que citoyens malgaches à part entière, nous avons le devoir de partager aux citoyens de bonne volonté notre position par rapport à cette crise. Madagascar ne mérite pas d'être l'otage de certains groupes de partis, ni le fils de la nation malgache va mettre de l'embargo pour Madagascar. Donc voilà, vous avez bien entendu la position de grands responsables avec leurs proches collaborateurs en matière de sécurité, la position des agents de forces de l'ordre malgaches par rapport à cette crise. Nous devons chercher des solutions viables, réalistes pour que cette crise ne perdure pas. Je vous remercie.